miara-bantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ny fanafodin'ny depression ho an'ny kristianina. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Marobe ny fanafodina hoe vahaolana izay aroson'ny olona hiadivana amin'izany hoe depression izany. Ohatra zao ny fandehanana any amin'ny psychologue. Dia resaka positivisme no tena zavatra ho resahany aminao any. Na koa hoe fandehanana any amin'ny dokotera. Dia resaka fanafody no tena omeny anao, somnifère, anxiolytique, calmant, antidépresseur zany no omeny anao. Fa zany androany dia te hiteny aminao raha kristianina ianao fa tsy voatery andeha amin'izany lalan'izany ianao fa ao amin'ny Jesosy, ao amin'Andriamanitra tena misy vahaolana ho an'io resaka depression io mihitsy. Ny zavatra tsara fantatsika dia hoe inona moa ilay depression? Resaka fahakiviana lalina izy io, alahelo, manjombona, maloka foana ny fiainana, dia tsisy fifaliana mihitsy fa ranomaso, fisentona, dia tsisy hoe goût de vivre intsony. Ohatrany hoe tsisy tsiro intsony zany ilay fiainana fa tena hoe mangidy, maloka tanteraka. Dia lasa tsy te hanao na inona fa kamokamo, vizambizana, reradreraka, mihamahitsy, te hihinan-kanina ao anatin'ny daholo zany rehetrarehetra zany. Dia avy eo koa lasa rehefa tonga amin'ilay etapy ambonimbony ilay depression, dia misy an'ireny olona ilay hoe mandidindidiny vatany, te hamono tena mihitsy ny sasany. Zany zany tena te hiteny amintsika fa tena misy vahaolana ao amin'Andriamanitra. Inona moa no mahatonga an'io? Ny mahatonga an'io ry havana dia voalohany resaka déception. Tadidio zay, ny déception no mahatonga ny depression amin'ny ankapobeny. Le déception dia tsy inona fa ilay fahadisom-panantenana. Zany hoe misy zavatra kely nandiso fanantenana anao. Dia iny fahadisom-panantenana iny ohatran'ny hoe fahatezerana kely any anatinao any iny izay milevina satria diso fanantenana ianao ny amin'ilay zavatra izay nieritreretinao. Mety ho fahadisom-panantenana io amin'ny toe-batanao. Mety ho fahadisom-panantenana io amin'ny zavatra iainanao, asa mety hoe tsy niteraka ianao. Mety fahadisom-panantenana io amin'ny resaka hoe nisy zavatra nangatahanao tamin'Andriamanitra fa tsy nivaly ilay vavaka. Dia milevina ny anatinao any izay karazana fahatezerana kely izay. Mety ho fahadisom-panantenana io satria ohatra hoe nisarahan'ny olo tianao ianao. Mety ho fahadisom-panantenana io satria ny vadinao mety hoe namitaka anao. Mety ho fahadisom-panantenana io satria ny zanakao tena hoe tsy tafavoaka fa tsy tafitana ohatran'izany fa sy mba iny ny fiainany. Dia noho ilay fahampitehany zanakao izay dia misy déception any anatinao any. Dia iny déception iny no mitarazoka dia mivadika fahatezerana tsy kelikely any iny dia izay no mahatonga an'io depression io. Mety ho amin'ny ray aman-dreninao koa, diso fanantenana no amin'ny ray aman-dreninao amin'ny zavatra izay mitranga. Mety ho fahadisom-panantenana amin'ny asa, mety fahadisom-panantenana amin'ny zavatra isan-karazany ilay izy fa mitambatambatra. Ary ny tena zavatra ngeza be koa dia ilay fahadisom-panantenana mety hoe fahafatesana mihitsy. Misy olona izay tsy nampozonao, olona tena mbola tianao nefa dia maty ilay olona. Dia izay déception izay io ilay mitarazoka io mahatonga ilay izy ho lasa depression ny farany. Tadio tsara fa any amin'ny Efesianina 4:9-20 sy ny 7:20 dia misy teny ahitsika tsara ny amin'ny hoe tezera fa aza manota. Areo ka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Miaraka ireo teny ireo, fa maninona ireo miaraka? Satria ianao ilay efa tezitra ka mitrainina mijanona ao anatinao ao iny fahatezerana iny dia lasa fitoerana ho an'ny devoly iny zany. Irika idiran'ny devoly iny fahatezerana iny dia amotika anao izy rehefa avy eo. Mety ho zavatra kely ilay zavatra na diso fanantenana anao fa iny avy eo mivadika irika idiran'ny devoly amin'ny anao. Ao amin'ny Baiboly dia misy olona tratran'ny depression. Ohatra zao i Jona. Dia i Jona rehefa nirahan'Andriamanitra izy dia tena hoe tsy nety izy, tsy nekeny zany, diso fanantenana izy amin'ilay mission izay nampanaovin'Andriamanitra azy. Dia izay fahadisom-panantenana izay hitany devoly izay. Dia avy eo izy tena lasa nitsoaka, lasa nanao ny tsy fanao mihitsiny. Dia rehefa tonga tany anatin'ilay sambo ary izy ahitsika tsara tantara ny Jona toko voalohany dia nisy fotoana izy tena ohatran'ny hoe namono eritreritra. Ny olona efa ao anatin'ny fisavoritana izy mbola miesona. Dia tena efa ao anatin'ilay hoe tsisy raraiko n'izany rehetrarehetra izany intsony. Atora fa ninona izay mitranga eto mitranga. Avy eo ary moa izy namono tena mihitsy. Izany hoe atsipazo anaty rano ao izy. Dia izay efa endrika depression zany.
Ary ny vahaolana dia tsisy afa-tsy ny rehefa tonga tany natin'ny kibon'ny azan-drano izy dia tany izy ny nanaiky, tany izy no ny teny manao hoe eny ara-tompo ekeko raha izay ny lalana izay hitondrano ny fiainako. Dia rehefa nanaiky an'izay izy dia niverina normalina ny fiainany, niala le olana be teo le rahona mitatao be teo le dépression izay namatotra azy teo. Ary zany randravana dia te hitarika ny saintsika ao amin'izany fa tena hanafaka anao Andriamanitra, hanafaka anao Andriamanitra. Io déception io tsy ekenao mihitsy le zavatra dia malahelo ianao, tezitra ianao, fahatezerana io noho ny amin'ny zavatra samihafa. Fa tena mila ianao voalohany indrindra manaiky, mila ianao tena manantona an'Andriamanitra dia manaiky fotsiny le tenin'Andriamanitra manao hoe fa izao mahalala ny hevitra iverako anareo Jehova dia hevitra hitondra fiadanana, fahatsoloza, hanome anareo fanantenana any amin'ny farany. Mila manaiky an'izay teny izay ianao, na fisarahana io, na fahafatesana io, na zavatra tsy azonao io, asa mety hoe tsy miteraka ianao, mety hoe tsy nanambady ianao, mety hoe ny zavatra tena hoe tsy azonao, dia mila manaiky fotsiny ianao hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa dia manaiky Andriamanitra, manaiky ny sitraponao, ekeko izay teninao izay le fahatokiana ho an'Andriamanitra mitantana ny fiainanao izay, izay le fahaizanao misaotra amin'ny zavatra rehetra izay no etapy voalohany indrindra handresenao an'io dépression io. Ny faharoa koa dia ny fahaizanao mamela heloka. Mety misy olona tena nahatezitra anao fa tena mila mahay mamela heloka ianao, ary mila tena hoe manaiky safidy io fa rehefa vonona ianao dia omen'Andriamanitra anao ny hery ahafahanao mamela heloka, satria feno alahelo sy fahatezerana loatra ny fonao ka tsisy hidiran'ny fifaliana sy ny fiadanana intsony. Dia mila misafidy ianao anaisotra ireo le fahatezerana ireo izay le teneniko teo amin'ny hoe vokatra le déception, le fahatezerana. Dia ny fahatelo dia mila manaiky koa ianao hamela heloka ny tenanao. Be dia be koa ny olona vokatry ny hoe misy zavatra nataony tany amin'ny lasa dia tezitra amin'ny tenany izy, déçu ny amin'ny hoe zavy tena havita an'izany, dia hitany devoly izay fahatezerana sy fahadisom-panantenana amin'ny levona izay, dia izay no hirika hidirina eo amin'ny fiainanao dia lasa mahatonga anao manamelo tena, kivy lava, tratra ny dépression anao ny farany. Dia tena mila manaiky ianao manao hoe mamela heloka ny tena koa. Rehefa nibebaka ianao dia mamindra fo aminao Andriamanitra, fa ianao koa mila manaiky hoe mamindra fo amin'ny tenanao ianao. Izany ry havana no atoron'Andriamanitra antsika ahafahantsika miala amin'izany dépression izany. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Raha manana zanaka ianao, mety hoe efa ela le zanakao ny maty, fa tena tsy mety manaiky mihitsy ny sainao, dia mety hoe ny efitrano zazy io arangambany tsy mety kitianao mihitsiny, izay le endrika tsy fanekena, izay le déception, izay le fahatezerana. Androany tena mangataka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa izao ny fotoana anafahan'Andriamanitra anao. Mila manaiky ianao hoe eny ara-tompo, maty ny zanako, misaotra anao ekeko fa izao zany lalana hitondranao ny fiainako, hamadika pejy amin'izay dia amboary ilay efitrano asivo zavatra hafa amin'izay fa efa maty izy. Mila manaiky an'izany ianao. Raha ohatra ka nisaraka tamin'ny olo tianao ianao mafy, tena tsy zakanao le izy, fa androany te hanafaka anao Andriamanitra, mila miteny tsotro zao fotsiny ianao manao hoe Tompo, matoky ny teninao dia le teninao manao hoe manana ny hevitra hiverana ny fiainako ianao, dia matoky an'izay fotsiny ianao. Dia rehefa mipetraka izay fahatokinan'Andriamanitra izay dia miala ho azy ny dépression. Dia mahereza ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Zanahary tsy mbatia ny fahaverezana, izy ray nao be fitia tsy mba mahafoy anao ny